faharoa ny RMDM miantso ny vahoaka ho tonga maro raha ampitso. State of Procurement of Madagascar tena ilaina tokoa ve? Baccalauréat raika amby roapolo sy roa arivo nisy mpiadina tsy tonga. Alatsinainy fa 7 volana Aogositra raika amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovaka manasana mampandrajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fanabeazana avy hatrany ary ny atsika misantatra ny fiarana amin'ity ariva ity nanomboka androany mantsy ny fanadina-panjakana baccalauréat manerana any Madagasikara ny 17 ny volana izao ny farana izany ho an'ny taranja ho amin'ny ankapobeny mbola itoy ny fahy 19 hatramin'ny 20 kosa ho an'ny taranja teknika samy manana ny fomba ny atrehana izamo ireo mpiadina tamin'ity androany ity ary ny fanadihadiana naton'ny namana mpanao gazety Nambetsovera sitraka teo amin'ny sary Srindratsary ny Mano Randriamalala. Andro voalohany ho an'ny fanadina-panjakana baccalauréat manerana ny nosy ny androany ny taranja filozofia sy ny LV2 no taranja natrehandreo mpiadina tsy nanano sarotra loatra aloha ny laza adina raha ny fahitan'ireo mpanala fanadinana azy. ACTC G3 tsy natahotra aloha fa sady le sujet koa azo daholo izay nandelo. Efa tao anatin'ny fanomanana ve? Efa tao anatin'ny le philo. Momba ny filozofia ny tena sujet songadina tao. Tsy manao récapitulation kely fotsiny fa tsy mianatra lesona betsony satria malagasy matché. Kenkenina fotsiny sisa fa amin'ny ariva no mijerijery kely eo dia matory dia miraikitra tsara. Tsy matory tara dia tsy manao ampitory maso tsara. Samy nanana ny fanomanan'ny tontolo andro ny rehetra teo ireo ray aman-dreny izay nanohana tamin'ny lafiny maro ho an'ity raim-pianakaviana ity izao dia somary lavitry ny toeram-panadinana ny toeram-ponenany ka voatery miainga vao maraina izy manatitra ny zanany hiatrika ny fanadinana baccalauréat ety Nansana eo koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana ka tsy maintsy miainga aloha izy mba tsy ho tara. Zao any Anosy Zato dia miainga aty zany dia mialana tamin'ny 5 sasany maraina. Dia mba miala ny embouteillage dia tonga taty zany tamin'ny sasany mandeha taxi be ny révision tsy dia nisy mifahasarotana satria izy akoatra ny anam-pianarana dia izy koa manao kory dia izy mahita hoe ty mila mafisina dia ianao zany mijery hoe aiza izay tena mety dia manoro azy hoe jereo fotsiny izay tena tsara hoe atra amin'ilay fanamafisana izay tany am-pianarana rehefa manana mihitsy zany hoe rehefa aty dia tonga dia fa aty no misakafo dia mijery izay toerana tsara hoe aiza ny tiany satria moa zany izay tiany mihitsy dia manaraka fotsiny ray aman-dreny hoe ato mety azy dia efa miomana fotsiny ianao zany hoe amin'izay mampety azy dia hoe nisy natokana be fa efa mba fantatra ihany hoe amin'ny mois d'août ny baccalauréat dia efa mba fatapatatra zany dia efa mba miomana satria misy amin'ireo mpianatra ihany koa no efa tsy miankin-doha intsony amin'ny ray aman-dreny fa mitsinjara izay ao am-pelantanana ary mandamina ny fandaharam-potoanany. Avy any Andavamamba niala dia niala tany tamin'ny 5 sasany teo dia tonga taty tamin'ny 9 sasany. Tsy maintsy misy filozofia dia homme dia science za aloha zany raha ody any an-trano dia la frais indray le vola moa anaterana sakafo to dia ohatr'izay fa zay androany zao niditra tamin'ny 9 teo dia nirava tamin'ny 1 dia avy eo niditra tamin'ny 2 dia nirava tamin'ny 4 dia mba misy ny fotoana lavalava zany ahafahana voaka ny velany any dia misakafo dia avy eo miverina efa hatramin'izay dia efa nanomana hoe rehefa technique commerciale satria za G3 dia tsy maintsy elaela no adiny 5 sy fefany dia efa nanomana zany hoe ty tsy maintsy ela dia efa amboarina tsara ny fotoana hoe atreto manao an'izao dia atreto manao an'izao. Raha ho an'ireo ivon-toeram-panadinana teto an-drenivohitra indray dia tsy nandrenesana savorovoro. Raha ho an'ny teto amin'ny ivon-toeram-panadinana lycée Nansana izay nidiranay izao dia nirindra ny fandaminana raha ny fanazavan'ny chef de centre.
Mpiadina misa teo amin'ny arivo teo no voasoratra anarana ho niatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat teto ka ny iray isan-jaton'ireo no tsy tonga niatrika ny fanadinana. Lamma aloha amin'ny ankapobeny manodididina folo zany folo tsy tonga makapitandro ny filaminana zay ary ny surveillance teo amin'ny roa na telo maximum zany ny par salle. Ho an'ny taranja rapitso maraina ny taranja matematika ary ny hariva ny taranja malagasy. Mbola tsy nampiarina tamin'ity taon'ity ilay fanovana ny sokajy OLCS ary OSE ka mbola nijanona tamin'ny sokajy ACD izany ho an'ny baccalauréat ankapobeny, tsy misy kosa ny fiovana ho an'ny teknika raha ny fanazavana. Eo amin'izay vaovao izay trany dia nikorotana vao maraina ny mpanala fanadinana atao amin'ny ivitoeram-panadinana atao amin'ny sekoly katolika iray tany Fianaratsoa tamin'ity androany ity. Tamin'ny nora sy sasany maraina mantsy voanovo ny toeram-panadinana rehetra tamina sekoly maromaro. Marobe nefa ireo mpiadina no tsy afaka nijery ny efitrano anaovana ny fanadinana omaly satria nikatona tamin'ny nora ariva ny sekoly. Mangataka ny jerena akaiky ny zava-misy ireo ray aman-dreny araka izany. Eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray dia fepetra mitoy ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara. Miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro kosa nefa raha ireo fepetra noraisina ho an'ny 12 andro manaraka izany. Isy ihany koa ireo sidina manokana ampodiana andro teratany malagasy taraiky sy tavela any ivelany. Mamitina izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Ravira Zavomainina sy Andry Rakotomalala. Mety 12 andro ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Raha ireo fepetra noraisin'ny filoham-pirenena alina dia efa miverina amin'ny fiainana andavanandro, fonan'ny couvre-feu, afaka manao fampisehoana ny mpanakanto manerana nosy. Azo atao ihany koa ny fikarakarana fifananana ara-panatanjahantena. Mila mitandrina sy manaja ny fepetra ara-pahasalamana hatrany anefa ny rehetra. Voarara kosa ny famorim-bahoaka mihoatra ny 700 anatin'ny efitrano mihidy. Tsy mbola misokatra ireo boîte de nuit. Anisan'ny songadina ihany koa nandritra ny lahateny filoha alina dia isy ny sidina manokana ampidiny ireo teratany malagasy tavelany ivelany ny 12 sy ny 12 aogositra ary ny 12 sy ny 17 septambra izao. Ireo sidina efatra ireo dia iangy any Paris aty Antananarivo. Hoentitra ny fanaraha-maso ary tsy maintsy manao PCR avokoa ireo olona andeha amin'ireo sidina ireo. Tsy maintsy mihiboka rehefa tonga aty Madagasikara. Ho an'ireo mpandeha izay tsy mahatakatra ny saran'ireo hôtely dia makeny amin'ny kinaps etsy vodivorona. Marina fa ireo olona manana passeport malagasy sy manana adresy eto Madagasikara ihany no mandeha amin'ireo sidina ireo ary manana taratasy sy manamarika ny asa na fianarana tsy maintsy nandehana ny tany ivelany. Izay moa dia aty an-tanindrazana dia tsy mahazo mivoaka any ivelany intsony mandra-pisokatra ny sisitany. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray dia toto-saina any Sambava ny 12 hatramin'ny 12 aogositra ho avy izao ny synode lehibe ny FJKM. Efa vonona ny foto-drafitrasa samihafa andraisana ny vahiny hoy ny mpikarakara. Isy dokotera ho an'ireo sanatry marary mandritra izany. Ny fivantanana kosa dia amin'ny FJKM Philadelphie Sambava afovoany izay efa misy fandaminana ho an'ny rehetra. Raisana atanandro ny vahiny ho avy anatrika izany hoy ny tompon'andraikitry ny faritra any Sava. Mampatsiahy hatramo ny mpikarakara ny tokony anajana ny sakana ara-pahasalamana rehetra toy ny fampiasana ny arivava sy ny arorina, ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony na ny fampiasana ny gel désinfectant ary ny fanajana ny elanelana ray metatra. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena dia niakatra 10.7 isanjato ny fanafaranentana tao anatin'ny 3 volana voalohany ity taona ity raha nitatitry ny banky foibe ny Madagasikara. Tsy mbola azo heverina ifandanja noho izany ireo tolotra sy tinady eo amin'ny tsena amin'ny atao anatiny sy ny anivelany raha oharina amin'ny fandranana izay niakatra aotra faingo enina isanjato monja. Ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro toy ny vary sy ireo entana ampiasain'ny orinasa fakaba no tena nafarana petsaka. 9 faingo isanjato ny fanafarana solika raha 3 faingo isanjato ny fitaovana samihafa. Ho an'ny fanondranana indray dia ny 7 isanjato ny fandranana lamba avy amin'ireo orinasa afakaba. Zarara niakatra kosa ny fandranana ho an'ny jorofo ny vanila sy ireo vokatra ny arena kibontany toy ny titane.
Fateratany malagasy misy 10 no nitondra zava-mahadomelona 7 gony nahitana kanabis 7 kilao miaraka amina baoritra 7 isa nisy zava-pisotro mamamo notratehaka ny mpitandro filaminana miandry ny sisitra Masiny Komoro nisy sabotsy lasa teo atany amin'ny faritra avaratra Andrefanosy. Samby kely antsoina hoe Koma 4 no nentin'ireo teratany malagasy ireo niondrana iazo any Komoro raha ny fampitambavao hatrany. Ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka moa ny raharaha amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miamafy ny Covid-19 manerana izao tontolo izao. Manafaingana ny fanaovam-bakisiny ao amin'ny ireo firenena matanjaka. Manamafy ny fipetra ara-pahasalamana kosa ny firenenkafa izay manomboka miditra amin'ny andiany fahefatra ao anatin'izany valan'retana Covid-19 izany. Mitaditra amintsika izay vaovao izay Iravo Razafy-Mahenina sy Andry Rakotomalala. Ao amin'ny fanjakana Tunisiana ny sabotsy teo 10 teo ny olona vita vaksiny tao anatin'ny iray andro monja nasy fatrana vaksiny maheriny enetsy tany amin'ireo firenena araby sy ny tavaritra amin'ny fanjakana mba hisorohana ny aretina. Firenena maro ankehitriny no mianindray ny fiverenany valana aretina mafimafy kokoa toy ny any Iran maheriny 10 ny maty tao anatin'ny 420 ora monja ary 903 alina isa ny trangana aretina voatily. Atao anatin'ny andro maromaro dia tafiditra ao anatin'ny faritra mena ny toerana ny Iran feno ny hopitaly ary mialany ny fanafody izay eny amin'ny varimaizina ny Cameroun ka mampiakatra ny vidiny. Nanafaingana ihany koa ny fanaovam-bakisiny tany toerana vokatra izany ny tompona ndraikim-panjakana. Zarana ny atsasaky ny mponina nefa no vita vaksiny. Ankoatr'izay dia miditra ao anatin'ny andiany fahefatra na 4e vague ny Covid-19 na Guadeloupe sy Martinique no ny fepetra noraisina nefa ny fandona amin'ny tandro filaminana sy ireo olona tsy nanaiky nampiatra ireo fepetra sasany. Anisan'ny tsy fahafanavoaka na couvre-feu izay niatra nanomboka ny alarobia teo. Mikatona manomboka amin'ny 7 ora kosa ireo toeram-pisakafoana. Hatrety ny 120 isanjato ny mponina ihany no nahavita vaksiny fatra voalohany hatramin'ny 10 aogositra izao tany an-toerana. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia ora sisa no isaina dia higadona ny fankalazana ny faharoa ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Androany dia nisy ny fanentanana farany nataon'ireo tompona andraikitra amin'izany tetsy amin'ny foibe ny RMDM etsy Belair. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Tokira Marla rindra sariny Mateo Prince. Raha ampitso ny fetin'ny fankalazana ny faharoa ny joro ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Fety no atao ary isy ny fizarana mofomamy isy ihany koa ireo mpanakato ho avy anafana ny lanonana. Ka eto zany izahay dia manentana tsika rehetra mihitsy manerana ny nosy ireo mpikambana na koa ireo mpiaradia amin'ny RMDM fa indrindra moa isika eto Antananarivo zany mba hifanotrona amin'ny fotoana io rampitsy satria tena ankalaza sy anao fifaliana lehibe tokoa isika nazahoany ny RMDM ny faharotonana zany. Fantatsika tsara fa ny lalam-panorenana no nahatonga ny RMDM hijoro eto amin'ny tany sy ny firenena mba ho arifanina amin'ny fioaram-pefy ataon'ny fitondram-panjakana na koa ny fanjakana mba entina ampandrosoana ny Madagasikara satria raha tsy misy ny arifanina dia lasa manaonao foana na koa miopefy ny matetika ny eo amin'ny fitantanana zany ty firenena ity. Ka dia amin'io andro rapitsoa dia hitantsika zany hoe asa vitan'ny RMDM tao anatin'izay rotaona izay tsy araky ny filazan'ny sasany hoe fanetry ny firenena na manakotana fa tena nanao ny asany amin'ny mpanohitra azy entina ampandrosoana ny firenena ary maro zava-bita
hoenitsika rapitso ary ho hitatsika izany koa dia manasantsika rehetra ho tonga maro indrindrindrindra moa isika eto Antananarivo ny antoko tiako Madagasikara ny tena tianambara amin'izay satria ny antoko tiako Madagasikara anisany ao anatin'ny RMDM fa nefa tsy izy ihany koa fa misy 2 tsika ny antoko ao anatin'ny RMDM dia atsoina ho tonga daholo fa tena fifaliana sy atao hoe fiaraha-mifaly ny tanterahantsika ao maro ny artiste ho tonga ao misy ny mofomamy ho zaraina ary indrindrindrindra koa ahenontsika araka ny voalazako teo izany hoe asa vita nataon'ny RMDM zany entina ampandrosoana ny firenena. Tsy azo ditsita ihany koa nefa ny raharam-pirenena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ho vakina sy hontaterina amin'ny vahoaka ihany koa rahampitso ireo fehi-kevitra nivoaka tamin'ny fikoanando nasionaly ny mpanohitra tamin'ny 13 sy 14 ny volana Jolay lasa teo. Amin'ny maha-rodoben'ny mpanohitra izay mazava tsara fa mipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ara-dalàna ara-panjakana dia nisy ihany koa ilay fikaonando nasionaly fikaonando pirenena izay natao teto Antananarivo nandraisan'ny faritra rehetra anjara izay namoahana fehi-kevitra nataontsika hoe résolution izay ho vakina ihany koa ho ampahafantarina ampahabe maso rahampitso mandritra n'izany fankalazana ny tsingerataona faharotaona ny rodobe mpanohatra izany koa dia manasantsika rehetra manentana antsika rehetra indrindra ny Antananarivo renivohitra 6 arrondissement sy ny Avaradrano Atsimondrano ary Ambohidratrimo ho tonga marobe isika rehetra tadidio tsara fa ny fisian'ny mpanohatra no antoky ny demokrasia eo amin'ny firenena iray izay tany republikana ny Madagasikara ary miaina ao anatin'ny demokrasia koa ny fiarahantsika amin'ny fanotrona ihany koa dia hery lehibe ho atsika rehetra ahafahana miatrika izao raharam-pirenena fantatritsika fa tena mahavaivay fahasahiranam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Ratsaivina hatrany dia sokatra amin'ny valora maraina ny vavahady be ny Magrobeoririka ary tsy anavana na iza na iza moa ity fety faharotaona ny RMDM ity. Faran'ny filazan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny alina dia misy ihany koa ireo minisitra tsy mahavita ny asany ka mahatonga izao vitanga ny vidim-piainana eto Madagasikara izao. Mahagaga nefa izany hoy ny mpanao politika iray izay niresaka taminay tamin'ity androany ity satria mazava fa tsy voafehan'ny filohan'ny repoblika ny minisitra eo ambany fivezany. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy nindra-tsary Toky Ramarola. Tsy mba mety ho tompon'andraikitra amin'ny olana ampiseho eto amin'ny firenena mihitsy ny filohan'ny repoblika ankehitriny indrindra amin'izao fahasalambahoaka lalina izao. Rehefa nozohina mantsy ny kabary nataony alina dia natsipony tany amin'ny minisitra tompon'andraikitra indray ny vitanga ny vidim-piainana. Maro avy hatrany moa ireo mananeo ny heviny tao anatin'ny tambajotra tserasera fa mety ho anisan'ireo esorina amin'ny toerany ireo minisitra voatery manokana tamin'ny kabary iny. Tsy nifanesorana ny olona amin'ny toerana matetika nefa ny vahaolana hoy ny minisitra teo aloha Tabera Randriamanatsoa fa nalampanorenana izay nataony Andry Rajoelina ihany no mamatotra azy ankehitriny. Fa ny lalampanorenana mihitsy no foty safandreo satria ny lalampanorenana manome fahefana lehibe ny président république dia zay mahatonga an'io dia ampiasain'ny président république zay fahefana lehibe anagnan'izay amin'ny lalampanorenana ibekony indesy hitanao rehefa misy mitaraina eto na resaka tany na resaka sena dia ana amin'ny président république daholo no adressé resaka lalana hoe monsieur le président resaka fizarana sena monsieur le président resaka tany monsieur le président satria fantatsy le olo zany fa ireto ministre reto tsy mana fahefana anapa-kevitra fa avaria ambony daholo ary izay mahatonga hoe resaka ny éducation tonga dia hoe école manara-penitra zay sy agnatin'le programmany io ministère io misy hoe ato no toerana anaovana école manara-penitra fa tonga dia avy amin'ny présidence satria misy hoe programme présidentiel eo daholo ane
Ahoana koa misy programme présidentiel nefa misy programme vila telo amby folo. Nefa mbola misy koa zany projet présidentiel eny avoloa mitazona azy. Zany daholo ny fanipatipaka amin'ny daholo ny findraisana raha-pirenena dia aty amin'ny ministre zany satria le ministre miandry koa izy ahoana ny programme présidentiel, ny projet présidentiel. Zay izy vao manao ny azy aty sy tratriny sy vita zay sy avitaka zany mila lamina zany. Arak'izany dia tsy misy afa-tsy ny fanovana ny lalam-panorenana ihany no ahafahana mamaha izao olana mianjady amin'ny vahoaka izao ary ny fidirana ao anatin'ny Repoblika Fahadimy araka ny fehi-kevitra efa tapaka ny mpanohitra manerana any Madagasikara tamin'ny fikaonan-doha nasionaly farany teo. Fantondra ny heviny sy ny fahitany ny kabarin'ny filohan'ny Repoblika Omaliana ihany koa ny mpikambana iray ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM nambara fa tsy araka ny natenaina iny kabary Omaliana iny. Alors ny fanadidina mbola eo amin'ny sary sy nindra-tsary ny toky Ramarola Atrany. Tsy araka natenain'ny vahoaka ny kabary nataony Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika Omaliana ho ny mpikambana iray ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Ny fidinan'ny vidim-piainana araka ny lojika sy ny fanatanterahana ireo fampanantenana pokaty hatr'izay no tokony irosona ho ny mpikambana ao amin'ity vovonana lehibe iraisany mpanohitra manerana any Madagasikara ity. Aminay aloha dia tsy azo inony reny satria efa be loatra ny fampanantenana promesse d'Ivronne zay mandeha zay tenitenenin zareo foana fahatany eo indrindra ny président de la République ka aminay dia tsy afaka ino zay eo anatin'izany telo andro zany iova ny vidin'ny zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro. Aminay dia tsisy azonay raisiny reny tsy reny nandrasan'ny vahoaka noho izany tokony mba eritreritra ihany izy hoe inona ny tokony ho ambaran'ny vahoaka zay tondra fampandrosoana ho an'ity firenena ity sy jery ny fahorian'ny vahoaka zay efa miatra any amin'ny akalana mihitsy any amin'ny aty vilany zay rahantsika malala ny fahorian'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ka aminay tsy reny no andrasan'ny vahoaka malagasy tompoko. Betsaka moa ireo nanao ny heviny momba ny kabary alina iny saingana miezaka ny manatsara ny tenany sy ny fitondrana hoentiny aza ny filohan'ny Repoblika dia tsikaritra fa efa maro ny malagasy no tonga saina ka tsy manantena na inona amin'ireny fampanantenana ireny. Fa isan'ny teboka voaresaka tamin'iny kabary nataon'ny filoha omaly iny ilay raraha Apollo 21 izany. Ny tasitsapa dia ataon'ny olona firesaka sy fanalana andro sisa ny mikasika io raraha io amin'izao fotoana izao. Nitondra ny fomba fijery ny mikasika izany indrindra moa androany ny solombavam-bahoaka fetra raha amin'ny safimbololona raha niresaka tamin'ny Njavandriamaefa sy Tahirinena raha narinirina. Mbola manjavozavo aloha hatreto ny mikasika ilay raraha Apollo 2024. Ny fantara dia ny hoe mbola anaty fanadihadiana ireo tompon'andraikitra misahana izany. Nilaza raha teo ny mpisolo vava ireo voapanga fa tsy meloka ireo olona narovany. Ny hita sy tsapa aloha dia efa tsy mahataitra ny akamaroan'ny vahoaka ny mikasika ity raraha ity. Azo lazaina ihany koa fa tsy mino izany aza ny akamaroany. Raha tsy ivona dia efa maro ny tranga tahaka izao rehefa nandray fahefana ity filoha ity. Ny 2 Desambra 2024 ohatra dia voalaza fa nisy bala nisy olifara teo amin'ny parabrise ny fiaran'ny filohan'ny Tetezamita. Ny 3 Martsa 2024 dia voalaza ihany koa fa nisy bomba tokony nipoaka raha nandalo ny fiara nitondra azy. Amin'izao fotoana izao dia hoe misy mikasa ifofondray ny an'ity filoha ity. Aiza ho aiza nefa nitohindreny raha-tany aloha ireny raha tena nisy tokoa izany. Toa fandrebirebena saim-bahoaka ihany hatramin'izay ny zavatra nataony ity mpitondra ity. Ka rariny loatra raha tsy mahatoky izany intsony ny vahoaka malagasy. Dia ny zavatra hita aloha dia ny vahoaka tsy mino. Satria fa maro loatra ny karazana vaovao namboamboarina ny hatramin'izay nisy. Dia na tena misy ary izy tsy noho ny olona intsony. Misy antony izany fa tsy adala akory ny vahoaka fa ny ohatra izay nomenao natao amin'ny fanehoan-kevitra nandritran'izay fotoana nitondrana izay dia nampiseho tsy fahamatorana sy endrika laingalainga sy kinafinafina ka tsy gaga mihitsy ny tenanay sy izay aty ny fanoherana raha toka izay ny fandraisan'ny vahoaka azy. Izany hoe misy zavatra tokony ho amboarinao amin'ny resaka seraseranareo amin'ny ankapobeny. Ary tsy faka ohatra ny hoe inona ny tranga tany Mali, inona ny tranga tany Tchad, inona ny tranga tany Totsandresaka ity ny filoha. Hoe ireny koa izany dia mbola vazivazy na sinema
tsy misy ifandraisana amin'ny zava-misy teto amintsika ireny ka zay le tena hoe misy tsy fahamatorana ao amin'le fitondrana tsy ampy le sérieux zany hoe amin'ny maha olo-mpanjakana anao amin'ny maha filoham-pirenena anao dia tsy anjaranao mihitsy no manome ny hevitra ao manoloana ny zava-misy fa aleo ny fitsarana anao ny asany aleo ny mpanao famatorana anao ny asany fa ny zavatra hita dia araka ny fanontaniana ny mpanao gazety tao dia hoe tohatra nefa didim-pitsarana mialoha zany ataonao zany ary marina zay satria hitanao taratra ao anatin'ny fanehonkevitra ny filoham-pirenena fa efa misy didy fantatra fa ohatraohatrazao ny endriky ny didy hivoaka amin'izany raha ho avy ny fitsarana ao rindrinao. Ny tsapa-dehibe loatra ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina nanomboka ny taona 2024 ny serasera mibetsaka kanefa ny fanantanterahana azy tsy misy hanika izay zavatra mitrangy eto amin'ny firenena dia toa ataon'ny olona fanalanandro sisa. Izay amin'iny pejam-baovao iny faniompana betsaka tamin'ny fikojakojana ireo lalankely sy ny lakan-drano eny anivon'ny fokotany tsirairay avy no ny tsijarany solombavambahoaka fetra Rahalamosavy-Molonina ny vola CLD azony nidina ifotony ary nanaramaso ny asa fanamboarana tamina fokotany maromaro tena amin'ny boribory tamin'ny fadimy iny moa androany ny tenany fanazavana. Ny dianay androany dia tetỳ Nansana sy teny Ambatomainty nijery ny fivoarana ny asa izay ataon'ireo entreprise nahazo ny tolobarotra tolobidy nanao ny asa izay safidiana zany anatanteraka ny asa dia nizahana mihitsy hoe lakan'ny rano lalana lalankely lalam-bahoaka no atao satria tsy vita koa moa raha ny teti-bola natokana safidiana ho izay tsy ho tantan'ny député fa iarahana amin'ny tantana amin'ny anivon'ny distrika moa zany zavatra any sy ny arahana anao safidy tao ka ny zavatra toy izao dia tokony samy manaja ary tokony samy mifampitaiza na kely na lehibe mba haritra samy fotodrafitrasa zany ary ny vola zay mety avitana ekonomia amin'izany mety avitana zavatra hafa rehefa aveo ka dia zay no atao anatin'izany fanaraha-maso zany no tondrahanay an'izany fanentanana zany hoe samy manaja fa fananana iombonany eo tsy misy tompony zany na iza fa atsika rehetra ny asa rehetra zay vita. Fateboka maro no nivohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity saika voaresaka tao avokoa ny mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao teo ihany koa ny tontolon'ny politika ny fampianarana ary indrindra ny olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mametina amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Ando Miaradina sy Mateo Prince. Tsy ny sosialy ihany nisy fiantraikany goavana tamin'ny sehatry ny fizahantany ihany koa ny fisiany valana retina Covid-19 teto Madagasikara tsy mitsamy totongana ity sehatra ity amin'izao fotoana izao betsaka ny fatsiantoka azon'ireo mpisehatra raha nambarany Zakari Rakotoarisora ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny tenany androany mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana ny fanarenana ity sehatra ity tsy hitara ny fahavoazana. Tena kofona tanteraka tokoa ny sehatry ny fizahantany ary tsy nahita lalaka ivoahana dia nitaraina tamin'ny fanjakana vao ataontsika hoe nihidiny sisy tany tsy nisy tsony mpizaha tany tonga dia efa teo zany no nanomboka ny fitaraina tsy nahita valiteny matotra fa valiteny voalohany azo aloha tamin'izay dia hoe mandana mamboly ny zavatra tena takena amin'ny fanjakana voalohany indrindra zany indrindra ny DG ao dia tokony ho foanana tanteraka io etra io raha roa taona tsy niasa roa taona tokony tsy andohetra voalohany zay ary faharoa inona no ataon'ny fanjakana mba hanosehana anazy an'ity fizahantany ity fa tsy vita ny herin'ny tenanay samy rery intsony ity zavatra ity raha tsy arahana miasa amin'ny fanjakana ao ihany le fanantenana kely fa hiady tena miady mafy ho tafarina ny fizahantany eto Madagasikara. No antitra tery ny solombavambahoaka ihany koa tao anatiny ity fandarana ity ny fanentanana andrehetra no vaksiny adina amin'ny valana retina Covid-19 no mafisiny afa tsy misy afa-tsy ihany no afana miady sy misoroka ny aretina tsy atongavana any amin'ny fahasarotana mila mianatra ny vahoaka ary hanamafy ireo fepetra sakana tsy partanjany valana retina izany ka mila mitandrina ny vahoaka malagasy satria arak'ilay tenengy teo tsy ampy fanentanana eto amintsika izay fanentanana tsy misy zay no anisany mety mampirongatra aretina indray ato ary ny zavatra manahirana matsy eto amintsika efa miantra foana le zavatra vo fatatra vahoaka malagasy ka aleo re misoroka araky ny fomba fiteny malagasy tsy zay mitsabo ny tianao tenenina zany dia hoe mbola tsy foana io aretina io eto amintsika
dia mila mitandrina. Tsy azo dia tsy hita ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny manoloana indrindra ny fitangana vidim-piainana. Tsy faiza mitantana tsotra izao no antony ho ny solombavam-bahoaka mila manana politika matipaika ny fitondram-panjakana ka hanao laharam-pahamiana ny sosialy izay efa tena miatraika amin'ny isam-batan'olona. Tsy faiza mitondra, tsy faiza mitantana ny zavatra hita eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Araka ny resahanao teo hoe raha milaza zareo fa manana an'izany capacité de négociation zany efa lasa lavitra ity firenena ity. Nisy gouvernora moa niakatra tamin'ny anao manjery tamin'ny faraparan'ny herinandro iny dia nilazana iko hoe raha TGV avokoa no mitantana ny firenena dia efa tsy toy izao ntsony ny firenentsika. Fa angamo tsy efa nareo mianakavy no ao e. Efa ny manana majorité nareo ny anivon'ny Assemblée nationale. Efa 99% nareo na 100% aty amin'ny Sénat. Ny olom-bo fidy rehetra toy ny ben'ny tanàna sy ny sisa efa nareo to. Ny gouverneur efa tendrenareo. Fa tsy efa nareo mianakavy fa izao no mitondra ny tany sy ny firenena, io firenentsika mitrosina amin'ny tany io. Zay no midika fa tsy fahaiza mitantana mihitsy no mitranga eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Zany hoe tokony hitady fomba hafa ny fitondram-panjakana ahafahana mamahan'ilay olana fa tsy ny fanafarana vary akory ny vahaolana eto Madagasikara. Ahoana ny ahafahan'ny tantsaha mamokatra? Inona ny pakady ahafahana manosika an'izany tontolo mba mivoatra izany? Rehefa betsaka ny vokatra eto amintsika afaka misakafo ny olona. Za mino fa voavany lafiny maro zay atao hoe mangeja azy amin'izao fotoana izao. Ary zany anie tadaviny vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy anie tsy mitady zavatra sarotra hoe. Fa ilay mpitantana mihitsy zay mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao zay milaza fa ny antso cerveau araka ny resahanao teo. Fa le cerveau eo ampelantanany mihitsy ny tsy fantatra hoe miasa ho an'iza, miasa ho an'ny tenany ve sa miasa ho an'ny vahoaka malagasy. Ankoatra ireo lafin-javatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Nanatsika fonana ireo mpanao politika ny zava-misy atao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nasian'izy ireo resaka ihany koa mikasika ny indinika nataon'ny filoham-pirenena omaly. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy misy azo raisiny ireo nolazainy. Ny famahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka no tokony masoany. Dia zay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana dinika izay vaniana ny profesora James Saratsima ary ny horonan-tsary mitondra lohateny Lambrouille izay laloviny Spencer moa no atotry ny MPS ho anao amin'ity alina ity. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.